dia mbola amin'ny fifaliana trano afahana miaraka amintsika indray a ao anatin'izao fotoana foy izay amantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary andraisantsika koa ny teny fampahirezana vavaka isika Jehovahandriamanitra raha io misaotra anao hatramin'izay satria tsy misy afa-tsy ianao no afaka manokatra ny saina mampanahinay mba hahafahanay miatrika zavatsarotra izay misy ety amin'ity zao tontolo izao ity. Fantatray ankehitriny fa na inona eritreritry ny firenena rehetra dia ianao no mandamina fotoana, ianao no mametraka mpanjaka, ianao no manaisitra mpanjaka ary tsy misy zavatra tanteraka afa-tsy izay avelanao ho tanteraka dia fanahinao masina hanokatra trano masom-panahinay tompo mba izay nay misintona lesona amin'ny teninao dia mitenena Jehovah fa meny mpanomponao ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Toe zavatra rehetra misy ety amin'ity zao tontolo izao ity tsisy takona fenina amin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia mahita na ny zavatra lasa na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy. Tsy misy zava-baovao anaty an'Andriamanitra ary izay no mahatonga antsika manao antso hoe mindrenga ao anatin'ny soratra masina fa ny toe-javatra mitranga rehetra dia efa voalaza ao ary araka ny teny Paoly apôstôly hoe reny rehetrarehetra eny izy dia voasoratra ho fananarana atsika izay ara-ny andro farany. Eny fa na dia ny toe-javatra mitranga eo firenena ary dia mianjaanja tanteraka eo anatrehany tenin'Andriamanitra ary miantony atsika ny tenin'Andriamanitra dia mba tsy hahatonga atsika ho tafalatsaka tahaka ny fahatsondro razantsika tany am-piandohana fa mba hahafahantsika misintona lesona mba hananantsika fiadanana. Resaka tsika satria hatreto aloha malaza io nivon'ny firenena resahana na ny nivon'ny fiangonana ary fiovanana mpitondra eto Madagasikara. Ireo ny resahantsika hoe tsy misy fahefana tafapetraka izany raha tsy avy amin'Andriamanitra fa mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra nefitsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay ary ny adidintsika fotsiny manoloana ny zavatra mitranga dia tsy manisy fimonomononana manaiky ny toe-javatra misy ary ny afatra lehibe izay nomen'Andriamanitra atsika dia hoe na inona fahefana mipetraka afatra ho an'ny isam-batan'olona manaova fotsiny tsara, manaova ny marina ampy izay. Rehefa tena jerevana manerana n'izao tontolo izao dia ny zavatra mitranga dia tsy mba avy amin'Andriamanitra mihitsy ny manana eritreritra hoe ametraka mpanjaka eo amin'ny firenena anankiray ary voaporofontsika izany teo amin'ny firenena jentilisa dia sitrapony nametraka mpanjaka tany satria izy tsy naineny mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra fa mifidy ny zanak'Israely kosa izy nataony fitaovana mba hampita ny mahizy an'Andriamanitra sy ny fikasan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ary ny zanak'Israely no nametrahana andraikitra mba hijoro vavolombelona ianarana ny fireneny rehetra kanefa taty aoriana dia izao tsy tafita zany satria izy tokony hampianatra ny firenena jentilisa indray izy indray ny lasa nianatra ny fomba fanao jentilisa dia hitantsika tany amin'ny Samuela voalohany toko 9 hoe tena sitrapony ilay zanak'Israely ihany koa mankataka tamin'ny Samuela mpaminany mba hanangana mpanjaka tahaka ny fanao ny firenen-kafa. Tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny anana ny fireneny zanak'Israely mpanjaka fa sitrapon'ny olona ary naiza zany ilay antsika matota fapetraka eo ny mpanjaka dia sitrapon'ny olona fa saingy ny anjaran'Andriamanitra petraka ataoriana izy dia avelanao tanteraka ny sitrapon'ny olona fa manoloana izay sitrapon'ny olona avelan'Andriamanitra ho tanteraka izay dia milaza fotsiny Andriamanitra ny vokatry ny fanapahan-kevitra raisiny zanak'olombelona rehetra ary hitantsika izany hatreo amin'ny tantara ao anatin'ny baiboly ray manontolo sitrapon'ny olona nametraka mpanjaka manerana n'ity zao tontolo izao ity na mino ny olona na tsy mino sitrapon'ny olona mametraka mpanjaka
sitrapon'ny olona mametraka ny fahefana de avelan'andriamanitra ho tanteraka zay fa maandriamanitra fitiavana azy de tsotra asainy lazaina fotsiny zay mety ho toetra ny mpanjaka eo aminy ary nitanjona ankendren'andriamanitra am'izay mba hitenena nankolaka amin'ny olona hoe aza misy mimenomenina satria sitrapony zanak'olombelona no nitanterahan'andriamanitra de fa hitantsika tsy verenantsika lava nytoe zavatra mitranga tany amin'ny Samuela voalohany toko 9 araka ny teny Jehova ny 5 hoe ary ankehitriny no ihany ny teninosy kanefa lazao amin'ny marimarina ka seholy azy no fanao ny mpanjaka zay anjaka aminy tsy verenantsika fa io apita amitsika isam-batan'olona tsiraray avy fa kio ny Samuela voalohany toko 9 na mino an'Andriamanitra tsika na tsy mino an'Andriamanitra mitadiava baiboly de vakio io fa io zavatra nambaran'i Jehova io de marina tsy azo idivirana amin'ny mpanjaka mifandimby ary tsy ho an'ny sarababen'ny olona ihany ho an'ny olona ny safidy ametraka mpanjaka de nambarany io kanefa ho an'ny mpanjaka zay tafapetraka sy ny fahefana tafapetraka ihany ko de tsara ho dinihany io endrao de io zavatra nampitandriman'Andriamanitra io ihany ko mbola lalatra izorany fahefana zay mipetraka ino moa no mahatonga an'Andriamanitra mametraka an'izy io mba hitandreman'ny olona teo ariny mba tsy anao ny fanaon'le mpanjaka zay napetraka hatramin'izay fa nitsikaritra nefa rehefa elany ela tanteraka foana io zavatra ny tenen'i Jehova io le toetra ny mpanjaka zay anjaka aminy de hitatsika zany rehetrarehetra zany nanomboka ny fanendrenan'ny Saoly teo neviny zanak'Israely ndimbiasan'ny Davida de ndimbiasan'ny Solomon de rehefa jerevana fa kiotsika ny tantara fa io zavatra ny tenen'i Jehova ihany no niatry ambarao aminy zay mety ho toetra ny mpanjaka aminy satria Andriamanitra ihany ko mahafantatra ny silan'le olona ka na sitrapony azy de manendry olona arak'izay ko io Andriamanitra io na de sitrapon'Andriamanitra ary nisy ny mpanjaka de tanteraka foana ary nandritra ny fanjakana ny fandimby ary mandraky tiany androany de tsy mandainga Andriamanitra fa io ny zavatra ny teneniny hoe ambarao amindreo olona reo zay mety ho fanao ny mpanjaka zay anjaka aminy zavatra nijanona antsika farany satria tamin'izany vanim-potoana zany de vokatry ny tsy sitrapon'ny olona napetraka Saoly efa maty Saoly de ndimbiasan'ny Davida zanany de maty Davida de ndimbiasan'ny Solomon zanany ary Solomon no anisan'ny afaka indrindra kanefa fahitatsika tamin'ny farany hoe tena tao anatin'ny fahanterany lasa tena mivadika totoa tanteraka mihitsy Solomon ary tena nampitondra faisana ny zanak'Israely zany rehetrarehetra zany ka natonga ny zanak'Israely nitarainy ny amin'ny fahoriana ny anjady taminy ary teo anatrehan'izany Jeroboama no samy joro de niresaka tamin'ny Solomon izy tsy zakan'ny Solomon hoe olo-kafa eo ambany fahefana de mandeha hiteniteny azy ny fofony hainy Jeroboama Solomon nandositra tany amin'ny tany Egypta Jeroboama tamin'izay vanim-potoana zay maty nefa Solomon niverina am'izay teo amin'ny tany Jeroboama ary Rehoboama no andimby an'ny Solomon teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany zay mbola manamarina ny afatry Jehova eo ambarao aminy zay mety ho fanao ny mpanjaka zay anjaka aminy de miporofotsika teto ary taty ara vao maika ny mivoatra ho ratsika eo koa le toetran'ny Jeroboama tsy arakarak'izay nieritreretana azy rehefa tonga Jeroboama de fantatry ny zanak'Israely ary nakamaminy ny zanak'Israely tsy hoe andeha tena anongana fitondrana nitanjona ankendren'ny i Jeroboama sy ny zanak'Israely fa engah fotsiny amin'ny Jeroboama hoe tena mba ovao le rafitra ovao le fitondrana ovao le fomba zay tsy nety nampitondra faisana ny zanak'Israely mpanjaka voalohany toko 12
ny andininy faefatra zao ny fiangavian'ireo rainao izy de nampitondra zioga mavesatra anay fa di kosa mby aminao ka mba hamaivany ny fanomponay mafy tamin'ny rainao sy ny zioga mavesatra zay nataony taminay de anompo anao izahay zay fiangaviana efa tonga aminao fitondrana de zao mba hamaivany ny fahoriana menjady am'izany ak'Israely de nangatakandro Rehoboamy afaka telona verina fa mbola andinika ozy de lasa izy ny ampiantso zokol hitatsika zany hoe le olona matahotra amin'Andriamanitra de ny afatra napetrak'ireo zokol reo zay elany etezana manana fahendrena tena manana ny traikefa ary fantantsara fa zay hevitra avy amin'Andriamanitra de ny andininy fafito de hoy ireo taminy raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao izao ka hanompo azy sy anao teny moraminy de ho mpanomponao mandrak'izay izy zany hoe io nytorohevitra tena mety ambara amitsika vahoaka zany kanefa koa engane mba horehan'ny mpitondra sy ny fahefana zay misy hitantana ny firenena fa io ihany ny lalany raha mbola porofotsika ara-tsoratra masina zany rehetrarehetra zany raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao ka hanompo azy sy anao teny moraminy de ho mpanomponao mandrak'izay izy zany hoe manompo vahoaka fa tsy tompony vahoaka ary zay lalàna ara-tsoratra masina tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy za raha tonga teto aminareo de tsy tonga tahaka ny zay mampanompo ozy fa tahaka an'izay manompo zay ny tenin'i Jesosy Kristy ka raha zay Jesosy tonga ty teny ty zao tontolo zao ty zay rehetra manana fahefana ety am'ty zao tontolo zao ty de tonga mba hanompo vahoaka io ny lalàna ary raha vao zay no atao ty manao teny mora amin'ny olona de ozy ny lazainy hoe ny valina hanompo anao mandrak'izay ny olona zany hoe tsy afaka ianao fa tavela tena masy mandidy ho toteny ary tsy avelan'ny olona hiala ianao fianao foana no apetrany ao raha manaiky zay teny ny zoky olona teny manam-pana teny ny ray aman-dreny zay kanefa tsy nijanona treo ihany ny zavatra nataony Rehoboamy ety amin'ny andiny fahavalo nefa ny laviny Rehoboamy ozy ny hevitra nomen'ireo zoky azy de naka-hevitra tamin'ny tovolahy zay ndray nihira taminy sady efa nitoetra teo anatrehany izy zany hoe toe-tsain-jaza maroroka nitoetra ny Rehoboamy tsy nety tamin'le afatry ny ray aman-dreny satria mieritreritra ny tenany fa manam-pahaizana kokoa mieritreritra ny tenany fa manana expérience kokoa mieritreritra ny tenany fa mahatsinjo lavitra kokoa tsy nety taminy zany ahoana za zay tena ao anatin'ny heriko sy ny tanjako ty ahoana no andeha hanompo ny vahoaka de lasa izy nanontany ireo tanora namany de ina ny zavatra navalindreo ny andiny fafolo ary ireo tovolandray nihira taminy nanao taminy hoe izao no lazao amin'ny vahoaka zay ny teny tamina hoe rainao nampitondra zioga mavesatra anay fa de kosa mby aminao ka mba hamaivano aminay zany zao no lazao aminy nankiteloko de lehibe no ny valahandraiky ozy ka raha nampitondra zioga mavesatra anareo ndraiky zao kosa de maika hanampy ny zioga entinareo kotopi no namaizandraiky anareo fa maingoka fikapohana kosa no hamaizako anareo matadiditsika ny tenin' Jehova amparao aminy zay mety hoe ho fanao ny mpanjaka zay anjaka aminy raha navesatra mafimafy ny zavatra niatra tato mafy mihoatra noho izay keo mbola ampitondrainy azy tanteraka tamin'ny tantarany Rehoboamy zany ny andiny faharoambifolo de jereo nge zavatra mitrangy ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra ozy nakany amin'ny Rehoboamy tamin'ny andro fahatelo arak'ilay ny olona zay ny mpanjaka hoe makanisa ty amiko indray amin'ny andro fahatelo nampiantso azy zany mba ifampidinika aminy ilaza manahoana ny hevitra entinao mitantana n'le vahoaka ary ny mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona ka nandany isaina nomen'ireo zokiolona azy ka ny teny taminy araky ny hevitra nomen'ireo tovolahy hoe tsy mirara iny le hevitry ny ray aman-dreny le hevitry ny antapana ny hevitr'ireo tena elany etezana le efa nahatsinjo nafantatra nitoejavatra mitranga rehetrarehetra fa zao le feo an'le tanora ny nenony le feo an'le mieritreritra fa manany hery le feo an'le mbola tsy ampy hitraikefa zay no nenony ny mpanjaka tamin'izay vanotony zay
ary ny mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona ozy ka nandany saina nomen'ireo zokilona azy de nyteny taminy araky ny hevitra nomen'ireo tovolahy hoe ny raiky de nampitondra zioga mavesatra anareo aho fa izao kosa mainka anampy ny zioga hoentinareo potopino na maizany raiko anareo fa maingoka fikapoana kosa no hamaizako anareo. Zay ny valiny malasa fisainana tsara hoeritreretina ary eo ny tena hoe mahatonga atsika mivavaka mba hoainy ny fitondrana zay mipetraka, hoainy fahefana zay mipetraka araka ny sitrapon'ny olona ny ahay hihaino ny feon'ny antom-panahy ny zokiolona ny olona matahotra n'Andriamanitra fa tsy hoe ho taitaitra fotsiny ny amin'ny hevitra hoentiny reto zatovy reto satria raha io to zavatra io de hiteraka vogadratsy na de eo ny fahefana mipetraka sy eo nevon'le vahoaka ary zany rehetrarehetra zany. 9:50 koa de tsy niain'ny olona ny mpanjaka ozy fa avy tamin'i Jehovah zany zavatra zany atanteraka ny teniny zay nampilazainy any Silonita tamin'ny Jeroboama zanaky Nebata ary no nitan'ny Israely rehetra fa tsy naino azy ny mpanjaka de namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe inona moa no anjaranay amin'ny Davida tsy manana lova amin'ny zanaky Jese zay sa mimody any an-dainy avy ry Israely ankehitriny ozy tandremo mitaranako ry Davida de samy nody ho any an-dainy avy ny Israely kivy ratsy de lasa nody fa ny zanak'Israely ozy zay nonona tany an-tanàna ny Joda ihany no nanjakan'ny Jeroboama lasa daholo ny akamaroan'ny olona rehetra ary teo no nanomboan'ny firenen'ny Israely ny zarazara ary de naniraka ny Adorama komandin'ny mpanao fanompona Rehoboama mpanjaka nefa ny Israely rehetra ozy ny tora-bato azy ka maty izy de niezaka faingananakeo amin'ny kalesiny Rehoboama mpanjaka andositra ho an'ny Jerosalema ka de niodina tamin'ny taranaky Davida ny Israely mandraka androany tena tsy nisy firaisana tsony teo anivon'le 12 zanak'Israely fa nizara roa mba naniraka ihany i Rehoboama satria izy ny tokony andimy izy ny tokony anjaka amin'ny zanak'Israely mba ampiverina ny fony reto vahoaka reto nitroahany le vahoaka ny vato maty nandositra rehefa nandositra ny 9:20 rehefa reny ny Israely rehetra fa efa tavaveriny indray Jeroboama ozy naniraka nakazy ao amin'ny fivoriana izy ka nampanjaka azy tamin'ny Israely rehetra de tsy nisy nanaraka ny taranaky Davida fa tsy ny firenen'ny Joda ihany lasa nizara roa de lasa nisy grevy de lasa noho ny sitrapon'ny olona napetraka indray Jeroboama satria le Rehoboama le feon'le tanorany nenony de tezitra ny zanak'Israely hoe tsy maivana mafy ny zavatra ianjady amintsika de inona ny zavatra nitranga nampanjakana Jeroboama araky ny sitrapony reto Israely maro anisy reto rehefa tena jerevana de ny fokofolo tamin'ny zanak'Israely ny tantanan'ny Jeroboama zany hoe ny maro anisy fa mbola nisy ihany natoky any Rehoboama de zay le firenen'ny Joda lasa firenen'ny Joda fokoroa firenena folo de firenen'ny Israely netin'ny Jeroboama nitondra vahaolana teo anivon'ny zanak'Israely ve zany de mamperitreritra eo anatrehan'izay fa hitatsika moa fandeha ny tantara fa tsy maintsy nitranga zay zavatra zay satria inona ny antony natonga an'le fizarana ny antony de zao tsy nanamaivana tsy niain'ny teny'le ray aman-dreny tsy niain'ny teny'le antom-panahy fa ny teny'le zatovo no nenon'ny Rehoboama de io mizara roa io le vahoaka inona nefa mivokatra zay ny 9:20 nisy fifandrafesana samy zanak'Israely kanefa inona ny zavatra nitranga no nitonga tany amin'ny Jeroboama Jerosalema Rehoboama no voriny ny taranaky Joda rehetra mba amin'ny firenen'ny Benjamina zany hoe le olona sisa azony de miaramila valo alina ambiray etsy voafantina iady amin'ny taranaky Israely izy apodin'ny fanjakana indray ho amin'ny Rehoboama zanaky Solomona zany hoe nitantona kendren'ny Rehoboama de namory miaramila izy mba amerina indray eo am-pelatanany ny fahefana de andeha iady am'le zanak'Israely zay ralahany ihany de inona ny zavatra nitranga kanjo tonga tamin'ny Semaia le lahan'Andriamanitra kosa ny tenin'Andriamanitra nanao hoe nitenena amin'ny Rehoboama zanaky Solomona mpanjakany Joda sy amin'ny taranaky Joda sy ny Benjamina rehetra ary amin'ny vahoaka sisa hoe zao ny lazain'i Jehovah aza mandeha iady amin'ny zanak'Israely ralahanao
fa samy modi any an-tranony avy ianareo fa avy amiko zao zavatra zao de niain'ny tenin'i Jehova ny olona ka samy lasanody araky ny tenin'i Jehova. Ny zavatra mitranga zany saika nisy fifandrafesana, saika hifamono ny samy zanak'Israely, saika hifamono le firenena iray ihany hatramin'izay kanefa nampisaotra an'Andriamanitra, niain'ny feon'Andriamanitra ihany Rehoboama de nanjary nampitsahatra niady de tsy nanenjika intsony ny zanak'Israely teo anatrehan'izay de nisy filaminana. Tsy tokony ho tezitra Rehoboama satria na natonga an'izany izy niaino ny feon'le zatovo angeny natonga an'izany kanefa rehefa niaino ny feon'Andriamanitra de zao mitsahatra tsy mifamono intsony. Ary eo ny zavatra tokony ho tsapatsika isotomantsika lesiny io fa eo moa no jerevantsika hoe mitondra vahaolana teo amin'ny fireneny Israely ve zay fizarana roa zay indrindra le nany akeniny akamaroany zanak'Israely nametraka amin'izay Rehoboama mba hanjaka de mbola ho hitatsika moa toy ny tantara satria tsy mijanona hatreo ny tantara ary ho jerevantsika zay le hoe safidin'le vahoaka fa tsy safidin'Andriamanitra no nakataka hametraka mpanjaka kanefa io fantatry Jehova de mimeloha de nandeha mbola tsy tonga raha ny vanim-potoana zay nangatahany reto zanak'Israely reto mpanjaka de fa nilazainy de mimeloha tsy maintsy ho avy zany rehetrarehetra zany de fa napetrany tao anatin'ny lalàna zay napetrany hoe ka raha isy mpanjaka ho apetraka amin'izay vanim-potoana zay zao ny tokony ho toetra mendrika ataon'ny mpanjaka mbola ho jerevantsika izay satria nianatra avy amin'Andriamanitra de anatra man'ny vahoaka rehetra tsisy akanavaka hatrany amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny hoentana. Mpitondra manompo vahoaka ve, fahefana manompo vahoaka ve, manao teny mora amin'ny vahoaka ve, ary zay no mangatahantsika na de eo ary tsy fidovikevitra maro isan-karazany mba hanao tahaka ny reto Jeroboama sy Rehoboama reto na de mafy ary ny zavatra mitranga nalahelo izy fa lasany Jeroboama de niafatra zay nytenenina hoe aza metraketraka amin'ny Jeroboama sy ny zanak'Israely fa rahalànareo ihany reo de torak'izany keo eo nifitsika firenena malagasy samy malagasy rere olona aza mifampetraketraka iray ratsika na inona na inona tsy fidivisakevitra de zao tsy misy afa-tsy ny latabatra boribory de averika eto ihany le sotoavina maha-malagasy ny fihavanana ary mbola tsindriko araka ny baiboly misy antim-panahy zay mitondra hevitra mba hahasoa de engany mba haiaino ny antim-panahy ny fitondrana am'izao vanim-potoana zao fa tsy ho taitaitra mihery zay ananany tanora dra ho ratsy ny vokany de matoko sy mino ahy fa fanan'Andriamanitra de asa mandrakariva natsika mba mahatonga atsika haiaino mandrakariva amin'ny feon'Andriamanitra ray tonga ny vahoaka rehetra resy lahatraka hitodika amantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa afaka isika misaotranao Jehova Andriamanitra ray noho ny teninao ndray zay tonga teny mamelombelona ny fanahy tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny nofo kanefa hitondra filaminana matoko sy mino fa fanahinao de asa mandrakariva tompo any ampony mahalala rehetra mba aizany tsiraray mampatevitra ny ampotony ka any akeny ny fitantananao de mametra ny ampilatanany ray firenena tompo mba hanjakany fahatahorana anao mba hiadanany vahoakanao de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.